Adiny iray izay nisepitra nefa nanaovantaliana teo. Mampalahelo mihitsy ianao ry zanako. Efa firy izay ny dokotera nandehanantsika izay, mbola tsy mety sitrana foana e. Tena marina ihany ilay tenin'ny dokotera hoe toe-batana angamba ka fa tena mila mizatra sy miezaka mahafantatra ny mampiezika azy isika. Rainy aviana ianao e. Misy inona ke? Sepitra indray ny ity zanantsika ity e. Mbola tsy mety sitrana mihitsy izy. Jereo ne izy mampalahelo be. Efa firy taona izay. Dia ahoana izany? Ndao mba andramana ireny resaka sokatra ireny e. Ity izao misy olona mivarotra sokatra amin'ny Facebook. Tonga dia efa misy olona any. Sao dia mba hividy iray isika. Tandreny fa voararany lalàna ny varotra andreny a. Efa misy fanentanana nataon'ny ministera tompona andraikitra mikasika an'izany anie e. Ay! Ary alapa andeha lava any atsimo io. Maninona ary raha mba mitondra sokatra iray lahy rehefa mandeha any Ambovombe na Tsiombe na tsy haiko e. Ho an'ny zanantsika ange. Sarotra be izany ry neny a. Aza miditra amin'izany. Ka mahasitrana ane hono ny haman'ny sokatra e. Honono izany. Misy koa anie ireo olona miompy nefa tsy sitrana akory e. Sady izao koa mbola voararany lalàna ihany mitondra sy miompy an'ireny sokatra ireny. Tsy izany mihitsy kosa no entiko ny mbako ny asako e. Sokatra iray dia mety sady hiditra any am-ponja no hafa baraka ny fiasana misy ahy. Dia anahoana nareo mianaka raha izany no mitranga? Eny e, ka meva olana ary e. Eny e, sika anie mba sady mieritreritra vahaolana ihany fa tsy hoe ahoana e. Fatataraiko anao fotsiny hoe misy toerana iray mpikarakara sokatra izay any atsimo any a. Efa 9 taona io raha namana io no nikarakara sy nikirakiran'ilay sokatra tao. Nefa izy ilay olona sepisepitra lava ireny dia hatramin'izao mbola misy fotoana izy sepitra foana. Dia ny dikan'izany hoe tsy misy porofo ara-tsiantifika hoe mahasitrana na manala an'ilay asma ny sokatra. Ka tsy mamaly ny fanontaniako anie izany e. Ny zanako ny marary ahy, dia marary akoa ny teraka azy. Dia inona natao izany ary e? Maninona nefa raha ohatra hoe entina any amin'ilay dokotera spesialista ireny izy e. Misy hoe pneumology, allergology, sika izao mbola tsy nanantona an'ireny. Aleo aloha mitady an'izay dia ho hitantsika eo. Fa ilay miompy sokatra kosa aloha tsy pointsy za. Sady manamaimbo-trano ny amany. Lasa mijaly koa ilay biby. Mety manampitrotraka amin'ny fandringanana ny taranany koa sika amin'izay. Zangery tata, voana hikarakara tsara an'ilay sokatra e. Sady biby mahafatifaty kely koa nge ireny e. Eny e, mety hoe vonona ianao hikarakara anazy. Fa ny toerana hiompiantsika azy mihitsy no tsy mety aminy. Biby dia anie ireny fa tsy biby fiompy e. Efa misy toerana voajanahary natokana honenany. Eny e, marina tokoa ny ianao. Aleo sika no hanome modelin'ny zanantsika amin'ny fanajana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. So ihany tsika lesy fanakany amin'ilay pneumologue. Tena marina aloha ny alahy e. Sitrana tsara izy ity. Tsy nila an'ilay sokatra akory tsika. Mba tsy halan'ny taranaka ny sokatra, dao avelantsika eny amin'ny toeram-ponenana mahazatra azy izy. Koa raha misy sokatra ao tokantranonao dia manantona ny sampandrarany tontolo iainana akaikinao indrindra andrasany an-tanana izany.